amin'ny fifaliana indray ny arabako antsika rehetra amin'ny anarana mahafinaritra Jesosy Kristy ilay tompon'izao rehetra izao. Tonga dia fanontaniana napetraka amintsika rehetra, iza no olombelona voalohany teto ambony tany? Tonga dia fantatrao, i Adama sy Eva. I Adama sy Eva ny olona voalohany fironon'Andriamanitra teto ambony tany, dia zareo zany olona voalohany. Manahoana moa i Adama sy Eva io? I Adama sy Eva io dia tena mahagaga fa izao. Ny fony tonga dia madio be, ny sainy madio be, ny fanahiny madio be. Zany hoe ny olona fironon'Andriamanitra voalohany zany dia tanteraka, tsy misy tomika fa tena hoe tanteraka. Ary Andriamanitra mihitsy ny teny zany, ary hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra nanamboarany ny olona, satria ny olona namboariny ihany koa dia izao immortel, tsy mety maty. I Adama sy Eva zany tsy mety maty zareo reo zay ny andohan'ny olombelona rehetra teto ambony tany zany i Adama sy Eva tsy mety maty. Dia inona ny zavatra nitranga? Napetrak'Andriamanitra tao amin'ny zaridaina tsara tarehy be zareo tao amin'ny Saedena. Rehefa napetrany tao amin'ny Saedena dia ozy i Andriamanitra mantsy i Adama hoe Adama omeo anarana ny biby rehetra. Dia i Adama zany nanome anarana, ianao liona, ianao elefanta, ianao rhinocéros, ianao giraffe, ianao rajako. Fa izao ireo biby rehetra reo dia tena tsy misy masika, tsy misy nihinana ny Adama, satria tamin'ny voalohany dia izao feno hatsara-panahy zao rehetra izao. Dia tena mahafinaritra miaina tety ambony tany tamin'izany fotoana zany satria tao amin'ny Saedena mahafinaritra be, tsy misy matahotra liona zany, tsy misy matahotra tigre zany. Ary Adama sy Eva dia tena niaina nafinaritra zareo tao amin'ny Saedena. Fa izao nanomboka oviana ary ny zavatra tsy mety eto ambony tany. Ianao ve mba efa nieritreritra nanomboka oviana ary misy an'izany hoe fahotana zany, satria Adama sy Eva tena olona tsy mpanoka mihitsy ny fironon'Andriamanitra. Teneniko anao tamin'ny fotoana anankiray ina ny fahotana teo amin'ny fiainan'ny Adama sy Eva dia izao. Iny zany devoly nakaendrika menarany, nakaendrika bibilava. Fa faiza koa ny devoly ny devoly dia tsy iza fa anjely tany an-danitra ny devoly, antsoina hoe Lucifer, fideran'Andriamanitra. Mahafinaritra ny fideran'ny Lucifer tamin'izany fotoana izany. Fa izao niavonavona izy dia niavona n'Andriamanitra izy dia niteny izy hoe fa maninona koa Andriamanitra rery omena voninahitra? Fa maninona Andriamanitra rery ny derainy? Za koa tokony derainy, za koa tokony omena voninahitra ozy izy ny devoly, ozy izy Lucifer tamin'izany. Dia ozy Andriamanitra hoe non, ny voninahitra tsy meko ny hafa noho izany tsy miara-miasa amiko intsony ianao Lucifer. Nazeran'Andriamanitra i Lucifer tsy araka amin'ny intsony tao an-danitra, nazerany i Lucifer dia lasa devoly. Ny devoly dia tsy iza fa mpanohitra an'Andriamanitra, dia manohatra an'Andriamanitra foana nataony nanomboka teo. Zay ny zavatra nataony devoly. Dia inona amin'izay ny nataony? Rehefa nandehandeha tao amin'ny Saedena Eva dia tonga avy any devoly. Lucifer io nakaendrika menarany izy dia nitantaniry zany hono zany dia tsy azo hoaninareo hono zany io azo voninsa io. Dia ozy izy Eva hoe tsy azonay hoany io fa raha vao mihinana an'io zay dia maty i Andriamanitra, fa tsy azo hinanana ny azo voninsa, fa Andriamanitra efa nanafatra. Satria zany tokoa nanafatra ny Adama sy Eva Andriamanitra hoe aza hinanana ny azo voninsa. Dia tonga i Lucifer na ny devoly naka fanahiny Eva ary miteny an'izao tamin'izy hoe tsisy an'izany, rehefa mihinana an'io nareo dia mitovy amin'Andriamanitra nareo, fa tsy maty zany nareo fa mitovy amin'Andriamanitra. Dia inona tokoa? Iny tokoa Eva fa nanatona an'ilay hazo teo voninsa dia naka voniny dia nohaniny ilay hazo teo voninsa dia nohaniny le izy. Dia avy eo hita i Adama zany, dia Adama tokony hoe tsy mihinana izy fa nanina koa. Mbola nanaiko ilay izy hoe Eva maninona zao tony hoaninao? Dia mihinana koa izy dia nanomboka teo zany no niditra tamin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, niditra tao amin'ny Adama sy Eva ny fahotana. Ny fahotana dia tsy inona fa manohitra ny tenin'Andriamanitra, tsy mankatòa ny tenin'Andriamanitra, tsy manaraka ny didin'Andriamanitra sy tenin'Andriamanitra, zany natao hoe fahotana.
nanomboka teo amin'izay lasa mety maty Adama sy Eva, lasa narary zareo, lasa narary endo, lasa narary nify, lasa narary kibo. Tonga daholo ny aretina rehetrarehetra rehefa nanota i Adama sy Eva. Nanomboka teo zany nidira amin'ny fahotana, dia izay zanaka Adama sy Eva rehetra, ny olombelona rehetrarehetra eto ambony tany zany, na iza dia niampita tamin'ireny ny fahotana rehetra, dia mpanota daholo ny olona rehetra ho ny tenin'Andriamanitra ka tsy misy marina na dia iray azy. Vaovao mahafaly nefa dia izao, afaka hiverina amin'ny laoniny zany, afaka miverina immortel tsika, afaka miverina tsy mety maty intsontsika satria nahoana efa tonga Jesosy Kristy midina tetỳ tany, naka endrika olombelona izy, na dia Andriamanitra azy dia naka endrika olombelona izy dia namonjy ny olombelona rehetra. Izy lay tsy nanota, Jesosy Kristy irery ihany tsy nanota. Ny olona tsy manota dia izao tsy mba marary zany. Hitanao, Jesosy Kristy tsy mahita mihitsy ianao anaty baiboly hoe Jesosy Kristy rehefa nandeha ny tanànan Jeriko dia narary an-dobe, na hoe narary ny kibony, na hoe Jesosy Kristy dia voantazo. Tsy marary zany Jesosy Kristy satria nanino izy lay tsy nanota. Dia Jesosy zany tsy marary. Mety gaga ianao dia naninona zany Jesosy maty? Ny baiboly dia manambara mazava fa nanolotra ny ainy Jesosy Kristy ho fanavotana ny olombelona rehetra amin'ny fahotana, satria te hamonjy antsika amin'ny fahotana Jesosy Kristy. Dia izay ny antony nahatongavany Jesosy Kristy ety ambony tany, mba amerina antsika amin'ny laoniny indray ho amin'ilay fiainana izay tsy mety maty. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay, fiainana mandrakizay vie éternelle. Dikan'izany lasa immortel, tsy mety maty intsony. Noho izany raha te hiverina amin'ny laoniny ianao raha tianao hiverina amin'ny antony nanamboaran'Andriamanitra antsika, dia mila mino an Jesosy Kristy, mandray an Jesosy Kristy ao am-pontsika ary mangataka ny rahan'i Jesosy Kristy anadio antsika isan'andro san'andro amin'ny fahotana rehetra, satria ny fahotana dia misintona zavatra ratsy be dia be amin'ny fiainantsika. Ianao zany raha tsy tianao hisy zavatra ratsy be dia be manodidina anao, andao hiezaka tsy hanototsika, andao hiezaka tena tsy hanao zavatra ratsy tsika, fa izany no ahatonga antsika hanana fiainana tonga lafatra ao amin'Andriamanitra, satria ao amin'Andriamanitra rery misy fiainana tonga lafatra, mampiditra an Jesosy Kristy ao anaty, mangataka ny rahan'i Jesosy Kristy isan'andro san'andro mba hanadio ny fotsika. Mino fa voarainao ny lesona androany, mino fa voaraintsika rehetra ny lesona androany ny miando an'ny fahotana ary ny ahafahan'ny fahotana miala amin'ny fiainantsika. Andriamanitra tea miarina amin'ny laoniny zavatra rehetrarehetra, dia mino fa misy zavatra raisinao fanapahan-kevitra raisinao mba hahatonga anao tsy ho feno fahotana, dia mangataka ny rahan'i Jesosy anaty mifonao ary mifona isan'andro san'andro amin'ny fahotana, mangataka ny Jesosy hiditra ao am-pontsika mba hahafahantsika miverina amin'ny laoniny. Dia efa maty tsika dia makany an-danitra. Eny ary mino fa voarainao indray ny lesona androany na kely fotsiny ihany aza raisinao androany dia tahian'Andriamanitra daholo.